loko amafisina zany a mitondra ny anjara briky ny orinasantsika JIRAMA amin'ny fametrahana ireo fitaovana ilaina rehetra amin'ireny toerana fandraisana ny marary ny Covid-19 ireny. Anisan'ny zava-dehibe ataon'ny orinasantsika ny fanavaozana ny tambajotran-driro any anatin'ireny toeran'ireny zany. Anisan'izany ihany koa ny fametrahana ny groupe vaovao mba azotsika manamafy ny toko hoe raha sendra, satria moa zany tsy azo anoarana, raha sendra misy ny fahatapahan'ny jiro amin'ny réseau JIRAMA zany dia mba misy toko zany fa ireo groupe ireo dia hanohy ny famatsiana jiro amin'ireny toeran'ireny. Ianao miteny hoe misy ve ny fahatapahan'ny jiro, ny teny anao maro zany misy ny fahatapahan'ny jiro amin'ny réseau JIRAMA zany. Ny akamaroan'ireo groupe ireo zany dia automatika la totalité amin'izy ireo dia automatika ny fivadiany zany. Nisy ny lesona moa mazava ho azy tetsy Alarby dia efa nisy moa zany fanapahakevitra niraisina Dienmaly hariva zany ny fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra fa manomboka androany zany dia ny orinasantsika JIRAMA no mandray andraikitra amin'ny fikojakojana sy ny famatsiana solika an'ireny groupe ireny. Nisy tsy nandeha automatika zany le izy satria io groupe io tokony mivadika automatika, tsy nandeha automatika le izy io ny analyse moa zany zao dia efa miroso amin'izany tsika fa ny fanapahakevitra aloha zany izay efa niraisina zany androany alina satria ain'olona no resaka eto ireo groupe ireo zany hatreto aloha dia groupe vaovao no napetraka ny JIRAMA, tsy hoe groupe antitra ireo fa groupe vaovao vao nividiana ireo zany. Dia mbola tsy mora ny manao zavatra dia mbola nisy ny fikarakarana an'izany andraikitra isan-karazany zany tamin'izay no nisy an'io lesika io ary izay no nahatonga naka an'ilay fepetra aingana zany mba hazava tsara ny fikojakojana sy ny famatsiana solika an'ireny groupe ireny mba tsy hiverina izay olana mitranga izay. Araka ny tenenin'ny tale zany tsika zao tamin'ny heritaona rehefa nisedra n'le vague une iny dia nandray fanapahakevitra tsy hanapaka jiro. Zany hoe nahembotra zany ny fikojakojana ny tambajotrantsika satria ame anara-pahasalama any io mila jiro ny mpiara-monina amintsika. Dia mazava ho azy zany amin'ity taona ity amin'izao tsika ao anaty ame anara-pahasalamana zao dia efa nandray fanapahakevitra zahay tsy hanapaka ny jiro momba ny fikojakojana. Ny fahatapahan'ny jiro zany zao dia noho ny antony tsy azo anoerana, zany hoe misy incident eo amin'io tambajotra io, na zany le tambajotra mahery vaika ohatran'ny maly alina na eny amin'ny tambajotra izay mamatsy ny quartier tsirairay avy any, zany hoe ny tambajotra basse tension zany na moyenne tension mamatsy ny quartier atsika.